ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerangatsika rehefa milalatra ty sabotsy farany herinandro fa 4 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokyny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko 7 mpanjaka faharoa toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 7 fakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ny mpanjaka dia nandefa iraka moron'olon'ny Joda sy Jerosalema rehetra ny aminy dia niakatra ho ao amin'ny tranon'ny tompon'ny mpanjaka sy ny lehilahin'ny Joda rehetra ary mponina rehetra tany Jerosalema mba ny mpisorona sy ny mpaminany ary mivahoaka rehetra na kely na lehibe dia novakiny teo anatrehany ny teny rehetra tamin'ny bokin'ny fanekena izay hita tao amin'ny tranon'ny tompo ary nijoro teo amin'ny lampihazo ny mpanjaka ka nanao fanekena teo anatrehany tompo fa anaraka sy hitandrina ny lalànany sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony manontolo sy ny fanahiny manontolo hanatanteraka ny teny ny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany ary nakatoy ny fanekena koa ny vahoaka rehetra. Ray masina no manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Any amin'ny taona 2026 alohan'ny Kristy riarana no miseho izao tantara izao. Fony nanjaka Josia ary ny fahitany Josia ny bokin'ny fanekena tao an-tranon'Andriamanitra no nahatonga azy nanao ny fanitsiam-pivavahana lehibe tamin'ny vanim-potoan'androny. Nanao ny réforme izay fantatr'ireo ataontsika hoe mpandinika ny tantara testamenta taloha rehetra ny nataonyity mpanjaka tany Joda ity na i Josia. Hitany tao amin'ny tempoly ilay boky izay mirakitra ny lalàn'Andriamanitra, ny fanarahany zanak'Israely tamin'Andriamanitra ary dia nanao zany fanitsiam-pivavahana zany izy atsika manomboka amin'ny andininy 4 sy nateoriana rehetra amin'ny toko 7 ity zany fanitsiana fivavahana nataony Josia zany. Mandrakariva mametra-panontaniana ny mpandinika ny tantaram-piangonana hoe inona no fepetra alavirarian'ny fanitsiam-pivavahana, inona no mahatonga ny fanitsiam-pivavahana, raha oviana no mitranga ny fanitsiana, raha oviana no mitranga ny zava-baovao. Ny fiovana ary havana dia eo anatin'ny tantara na ny fiovana no amin'ny saotra masina mihitsy koa raha dia tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory fa ny fiovana ao amin'ny saotra masina dia asan'Andriamanitra. Ary io asan'Andriamanitra io dia manomboka eo amin'ny fifanenan'ny olona amin'ny soratra masina. Ny fiovana rehetra ao amin'ny Baiboly na ny fototry ny fiovana ao amin'ny Baiboly dia ateraky ny fifanenan'ny olona na ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiangonana amin'ny soratra masina ary ny famandrakariva ny famerenan'ny mpanompon'Andriamanitra mamaky ny sitrapon'Andriamanitra amina solomaso izay vaovao mihitsy dia mipotra ny fanitsiam-pivavahana na ny fanitsiam-piarahamonina na ny fanitsiam-piainana mihitsy ary. Raha ohatra ka vakina amin'ny solomaso mahazatra dia indraindray tsy dia misy zavatra mety hoe miova dia manahoana loatra. Fa rehefa tonga ilay fiovana na fanovana izay tian'Andriamanitra atao, io soratra masony ihany tsy miova eo. Saingy ilay fomba famakian'ny olona azy, ilay fomba fahazon'ny olona azy dia vokatry ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra dia lasa miteny amin'ny vanim-potoana ankehitriny ilay olona na ilay firenena na ilay fiangonana ilay soratra masina. Zany akory tsy milaza hoe amin'izao andro antsika izao ve zany dia tsisy fiovana, tsisy fanavaozana, tsisy fanitsiam-pivavahana dia tsy miteny Andriamanitra. Miteny Andriamanitra fa misy fotoana amina teboka anankiray tian'Andriamanitra iova hatrany fiovana goavana, fiova-penitra ataontsika hoe mahery dia amin'izay fotoana izay miainga amin'ny soratra masina ihany izy. Ary io soratra masina io rehefa vakina amin'ny vokatry ny fitarian'ny fanamasina dia manjary misy hevi-baovao na zavatra vaovao izay mifanitsy amin'ilay olana ankehitriny, mifanitsy amin'ilay etaeta ankehitriny, mifanitsy amin'ilay zavatra lasana ankehitriny. Tsy tamin'ny bokin'ny Josia ihany io fa alaivo ohatra hoe ny fanitsiam-pivavahana tamin'ny 640 tamin'ny andron'ny Luther, Calvin sy ireo sisa rehetra.
le soatra masina nge efa teo foana ary efa perikiopa foana ny romanina toko faharoa ny boky ny apakoka ny hoe ny marina amin'ny finoana novely ny fanamahinana amin'ny finoana fa rehefa tonga lay asan'ny fanahy masina amin'ny fotoana zay Andriamanitra ny mahafantatra azy manendry azy dia lasa namahorana lehibe na me hevi-baovao sy fahatakan-javatra vaovao rehefa namaky le soatra masina fa nahoana dia tsy zava-dehibe reto ny sy tokony atoroana misy ny fantsina ny fanamboarana fiavaozana rehefa zany dia miainga mandrakariva amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fotoanan'Andriamanitra tsy fotoanan'olombelona zany na inona etaetantsika iova dia amin'ny fotoanan'Andriamanitra zay izy ihany vao marina tao anatin'ny tantaran'ny fiangonana mandrakariva zany fa ny faharoa dia zao ny faharoa dia misy io fantsiny io amin'ny vokatry ny fitarian'ny fanahy masina ary mamerina ny olona mandrakariva ao anatin'ilay sitrapon'Andriamanitra tsy misaraka zany ilay sitrapon'Andriamanitra sy ilay fitariany fanahy masin'Andriamanitra eto dia ijosy zany no nanapa-kevitra ary nibaiko ny olona nanentana ny vahoaka nentina manao hoe mila miverina mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teny vavolombelony ary ny didiny sika ary dia nankatoza ny faneken'izany ny vahoaka rehafako ity mpanjaka zay voaresakitsika ity dia mpanjaka nanome toerana an'Andriamanitra nanome toerana ny lalàn'Andriamanitra nanome toerana ny voninahitr'Andriamanitra nanome toerana an'Andriamanitra ho ivo ny fiainan'ny olombelona ary ho ivo ny fanjakany ivo ny fitondrany ivo ny zay rehetra ataony ao anatin'ny fiarahamonina raha ohatra ka mijery sika amin'ny hoe josy de olona tian'Andriamanitra nitodika tamin'Andriamanitra nanana fanetretena ary nanome voninahitra an'Andriamanitra raha mpiarina eo amin'ny fiainana protestanta zany tatoatona matetetika dia misy kristianina protestanta mametra-panontaniana hoe hono a paster hono a amin'ny fotoana fahavelomana de be ny karazana meday na maro-boninahitra zay omeny fiarahamonina nandray iratsaina ihany zay ny hoe tena ilainay ve le voninahitra be dehibe omeny fiarahamonina reny izay kristianina indrindra zay protestanta indrindra zay réformé tena zava-dehibe aminay tokoa veny tena zava-dehibe tokoa ve le hoe maro-boninahitra voninahitra ohatran'ny betsaka amin'ny kristianina manao hoe inona moa zany ny dikany hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra inona moa ny tena lanjany hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra raha ohatra ka rehefa tonga ny fotoana ialany ety any dia indraindray ohatra ny lasa fitandrisana voninahitra ny betsaka marina tokoa zany fanamareny kristianina zany ary betsaka ny kristianina tsy tia mangataka maro-boninahitra mangataka izy fa ilay atreo amin'ny hoe azahoana fisondrotana amin'ny fisondronono satria zava-dehibe ny fananana fahelana eo amin'ny asa na fakasitrahana amin'ny fiarahamonina dia maka endriny maro-boninahitra iny mba ilaina amin'ny fisotrondronono rehefa ratr'izay misotronono fa betsaka ireo kristianina zay tanysainy fotsiny hoe manana maro-boninahitra ohatr'izao fa be dehibe ireo kristianina zay indrindra amin'ny protestanta dia mietrehitra manao hoe tsy ilaina nge zany inona moa ny tena zava-dehibe betsaka ny mietrehitra ny zany hoe inona moa ny dikany soratra ao am-piangonana io mivandravandra isaky ny lafindrindrina ao anatin'ny fiangonana misy hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra ko nahoana no alain'ny olombelona ny voninahitra amin'ny fotoana zay tahaka ireny dia aleo an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra misy any ataontsika hoe toetra ny tezahana amin'ny protestanta zany toezana antsika kristianina mihitsy koa aza satria tsika dia manaiky fa amin'ny fiainana kristianina dia tokony fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra Calvin rehefa maty azay fatatsika nanolona protestantisma dia isan'ireo zay tsy nanome toerana amin'ny voninahitra ny fasana moa dia tsy fantatra mandrakiteny androany isan'ny nandany ataontsika hoe ny fanomezam-boninahitra ny fitadiavam-boninahitra
ny taonjato elantsika mantsy a dia taonjato zay fitadiavany toenjatony fitadiavam-boninahitra ino hoe toenjato fitadiavam-boninahitra sarotra amin'ny olona ankehitriny mihitsy am'izao taonjato elantsika izao a ny hoe tsy ajaina moa zany iny efa tsy tokony atao ny hoe tsy ajaina hoe olona tsy ajaina tsy fahalalam-pomba fa le hoe tsy mahazo voninahitra ohatran'ny zavatra tadiavina ary tanjona mihitsy amin'ny fiainana ny hoe voninahitra ary izay no mahatonga ny protestanta maro manao zay rehefa tonga ny fotoana de aleo tsy de tena indraindraina loatra ary misy tsy mangataka maro-boninahitra otsika teo noho ny antony izay aleo an'Andriamanitra ny voninahitra tsy de hisy loatra koa zany fomba fijery zany tsy de disy loatra mihitsy tsy diso mihitsy hoe antsy atao inona mo voninahitra tsy de diso loatra fa tsy hoe akory marina amin'ny olona rehetra le izy tsy hoe marina amin'ny olona rehetra ny tsy ilaina le izy fa arakaraka ny faharesen-dahatrao arakaraka ny fahatsapanao sy arakaraka ny finoanao misy any olona zay betsaka na de maka maro-boninahitra ara tsy de hoe olona tia voninahitra na olona miady voninahitra fa naka niny maro-boninahitra iny izy satria hanehoana mba ho maridalana ho an'ny taranaka any aoriana hoe zany ray aman-drenina izany de olona na zany zokona izany na zay ny havana izany de olona nanakaja tao amin'ny fiarahamonina nanana zay na izy azy tao amin'ny fiarahamonina ka dia mendrika aja mendrika laitahaka mendrika atao modely zany hoe lasa am'izay lafiny zay no andraisany akabeazan'ny olona azy tsy de amy lafiny loatra hoe ireharehana na voninahitra manahoana na sanatry anaovana karazandrazana fandokafana sy ny tahaka zany tsy de zay loatra ny tena dika amitsika protestanta ho an'izay tsy maka maro-boninahitra no ny faharesen-dahatra ny manokana tsy maninona mihitsy tsy diso zany fa any ady izao ny tanjoko ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra ka dia tsy maka voninahitra eto ambonin'ny tany tsy maka voninahitra na iza misy manana zany faharesen-dahatra zany toetsaina manokana io vokatry ny fitezahana sy ny fahatsapatena tsy diso izy fa misy kosa ireo zay mangataka tsy diso koa ny mangataka saingy raha mangataka na mahazo zany maro-boninahitra zany dia amin'ny toetsaina hoe zavatra ho fahatserovana zavatra ataotsika hoe ho maridalana ho an'ireo taranaka any aoriana ho maridalana ho an'ireo zay mamaky ny tantaranao na mitanisany mombanao any ariana any tsy hoe ireharehany fa mba ahafantarany hoe izany loharano mipolana izany de loharano nanazaina izy azy am'izay lafiny zay ihany fa tsy hoe akana voninahitra ilaharana na ifaninanana tsy de zay loatra tsy toetsaina kristianina loatra ny voninahitra tsy ifaninanana amitsika protestanta na amitsika kristianina tsika manome voninahitra an'Andriamanitra ary Andriamanitra kosa dia manome voninahitra atsika am'izay sehatra tian'Andriamanitra mba hivelarantsika ary fa izao kosa nefany samy hafa ny hoe fakasitrahana sy fanomezam-boninahitra raha ohatra ka misy ny antsoina hoe hommage ny hommage any dia tsy tena hoe fanomezam-boninahitra loatra raha ny tena izy fa fakasitrahana n'lay olona fakasitrahana indrindra rehefa ohatra hoe misy manjoa amin'ny manjoa ohatra misy hommage dia fakasitrahana n'lay olona ho an'ny protestanta FJKM dia mazava ho azy na luterana kosa dia tsy manao hommage loatra izy tsy manao hommage izy satria ny antony tsy anaovana n'lay hommage de satria miivo am'lay olona lay hommage miivo am'lay olona lay hommage fa tsy tena miivo loatra amin'Andriamanitra no io antony io mampitodika ny olona zany any am'lay olona maty lay ny antsoina hoe hommage fa tsy lay fakasitrahana fa tsy mampitodika ny olona loatra any amin'ny filazantsara na any amin'Andriamanitra de no io antony io no natonga amin'ny protestanta tsy manao lay hommage ao anatiny antsoina hoe fotoam-pivavahana tsy hoe mandany ny tsy fanaovana hommage akory ny protestanta fa ny fanaovana hommage ao anatin'ny fotoam-pivavahana no tsy nekeny ny protestanta amin'ny lafiny hoe azo atao ny hommage fa mety eny atokantrano mety eny mifasana mety amin'ny toerana manokana de azo atao le hommage fa tsy eo amin'ny ataontsika hoe fotoanan'ny fotoam-pivavahana ny antony dia ny fotoam-pivavahana de natao miivo
amin'ny Jesosy, miivo amin'ny filazantsara, mitona ny olona ibanjina ny Kristy sy ny azo fijalian'ny Kristy, fa tsy mitona ny olona kosa ibanjina ilay olona efa nodimandry. No zany dia azo ataony homazy, tsy marina ny filazana amin'ny ny protestanta to tsy manao homazy to tsy zay loatra, tsy ny homazy ny olona ny protestanta, fa nitahotra ny protestanta ny hoe nzao dia takon'lay lay olombelona lay filazantsara ny Kristy. Zao kosa nefa azo atao tsara raha hoe fampahafantara raha tahaka izany dia azo ny fianakaviana atao tsara ny mampahafantatra raha ohatra ka olom-piangonana lay olona, olon'ny finoana lay olona, olom-pirenena vanina lay olona, ka fantatra lay mpitoriteny, fantatra lay pretra, na fantatra lay mpitandrina, dia azo ny atao tsara ny manao illustration na fampiarana amin'ny toriteny, satria ny toriteny de mandrakariva misy fampiarana, dia azo ny atao ihany amin'ny fotoana sasantsasany ny makalesona amin'izay mety ho tsara, amin'izay mety ho azo nampahirezana ny fianakaviana, nampahirezana ny fiangonana, miainga amin'ny zavatra na ny fizogoana vavolombelona lay mpanompon'Andriamanitra nodimandry. Dia zay ny tombony. Azo atao kosa zany ny manao le fampiarana, azo atao zany ny miresaka ny momba le olona amin'ny lafiny hoe ampiarana ny finoana, ampiarana lay toriteny ama fijogoana vavolombelona, dia mety ataon'lay mpitoriteny zany, ary azo lay mpitoriteny atao zany arak'izay tarihy ny fanan'Andriamanitra azy io. Ohatsika manao hoe zava-dehibe amin'ny protestanta ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ny fanetretena tahak'izay hitantsika amin'ny tantaran'ny Josy. Fa tsika dia manao protestanta kosa dia manao zava-na ny kristianina mihitsy ary tsy ny protestanta fa indrindrandrindra rehefa mety ho kristianina, dia resy lahatra ny amin'ny hoe zava-dehibe kosa ny fankasitrahana. Fankasitrahana, ary io fankasitrahana io dia raha fangaron'ny olona ny fanomezam-boninahitra. Tsy ny fanomezam-boninahitra zavatra manokana, fanindraindrahana, fanehoana hoe raha tsisy anaty zao ny mahaiza. Fa ny fankasitrahana kosa dia fanao ny fiangonana mihitsy, ary izany fankasitrahana zany dia mety atao amin'ny androm-pahaveloman'ny olona, mety atao amin'ny androm-pahaveloman'ny olona, tsy voatery hoe fankasitrahana dia atao anatina fomba miezinezina be na tahaka izany, fa azo atao ny fankasitrahana hoe mankasitraka tamin'izay izay vitanao ao anatin'ny tokantrano fianakaviana. Amin'ny fetiny ray azo atao tsara ny mankasitraka ny dada, amin'ny fetiny reza atao mankasitraka ny nina, mankasitraka ny bebe, amin'ny fetim-pianakaviana, amin'ny fivoriam-be-pianakaviana, ataovy misy fikambana-pianakaviana na amin'ny fivoriam-pianakaviana dia misy fankasitrahana ny ankizy afaka fanadinana, misy fampahirezana ny ankizy, misy fankasitrahana reo zay miezaka be dia be ao anatin'ny fiangonana amin'ny fotoana manokana, dia azo atao ny fankasitrahana. Saingy ireny fankasitrahana reny inona no heviny? Fankasitrahana no heviny dia zao tsy miivo loatra amin'ilay olona koa le izy matoa azo ny fiangonana atao, de tsy miivo amin'ilay olona zay anaovana fankasitrahana le izy, fa miivo amin'ilay zay olona tompo Andriamanitra moa zany maromana koa, tompon'ilay fiantsoana sy tompon'le asa. Fankasitrahana zany raha ny fiangonana manao azy dia miivo amin'ilay Andriamanitra nanome ilay fanompona na nanome ilay olona. Dikan'izany azo ny fiangonana atao tsara ny fankasitrahana, saingy fankasitrahana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ho fisaorana an'Andriamanitra, ary fankasitrahana, fampahirezana le olona zay nanaiky ho fiasan'Andriamanitra. Tanjona betsika protestanta no zany antony antsoina hoe fanetretena. Tanjona betsika kristiana satria isan'ny toetra mahasarim-piaro an'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra. Ary itsika dia mivomana hoe amin'izany fiainana kristiana zany ny zava-dehibe dia ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ary ny olona manetry tena dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa malala ity andininy zotra masina beratana sely ity ary dia afaka manarangarantsika no hoe raha kristiana mpino mitoetra tsara amin'ny finoana dia zao ananako ny fanetretena, ananako ny fitiavana, ajaiko ny didin'Andriamanitra, ary zay rehetra ataoko dia ataoko fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ikendreko ny voninahitra Andriamanitra, fa tsy ny voninahitry ny tenako na voninahitry ny hafa, fa voninahitra Andriamanitra irery ihany. Ivavakisika tompo amin'ny sotranao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay fa ny fiovana sy ny fanitsinana
ny fiovampo eo amin'ny fiainanay dia ateraky ny asan'ny fanahinao masina ary ateraky ny famakinay ny teninao, ateraky ny famakinay ny soratra masina ary mamerina nay mandrakariva ao amin'ny sitraponao. Dia misaotra tompo ao fa ny fiovamponay dia asanao Andriamanitra ary mahatonga anay mangetaeta anao ny didinao. Ny fiovampo ateraky ny fionana aminao dia mahatonga anay tianao ny sitraponao ary tiany mevonahitra anao ao anatin'ny fanetretena. Izao tontolo izao tompo amin'izao vanim-potoana iainana izao dia hitanao fa tia freariana, tia sehoseo. Zany no hitanay eto amin'izao tontolo izao. Dia mampianarana ny kristianina tsy ho tefeny izao tontolo izao fa hanao zava-dehibe ny fanomezam-boninahitra anao. Amin'izay voninahitra omenao anay amin'ny fanomezam-pahasoavana tolotra ao anay dia atolotra ianao ireny voninahitra ireny. Ary ampianaritra ry tompo mba ho mpanomponao mahatoky, ampiariary ny voninahitra ao amin'izay rehetra lalana hitondranao anay. Farany herinandro Jesoa dia misaotra ny amin'ity herinandro izay menao anay ity, dia misaotra noho ny fahavokara, misaotra noho ny fifaliana, dia mivavaka izay ny havanay izay nitondram-pahoriana ampahirezo, vavaka izay an'ireo manana olana ampahirezo, vavaka izay matompo an'ireo izay manana fikasana tsara dia ampahirezo. Mamakivaky izao herinandro anomboka rapitso sahady dia ampitoera ty amponay Jesoa, ho anao ny tera sy ny lazana voninahitra, fa ampitoera aminay ny fitahiana. Amen.